Zay voalaza ny Isaia tamin'andro teo zay hoe ny olona votsonjobo Jehova dia izay olona torotoro fanahy sy mangovoka noho ny teny mba efa impiry moa zany famonjeny zany le fampitoriana taminao fa raha tsy mibetaka ny aminao hoe dia ho any amin'ny elo mirehetra azy mba efa impiry ireo nangovoka tamin'izany afaka izany sady le vadin'olo fikirinao ihany ataonao sponsor hiatrika amin'ny fiainanao sa miala tatao isan'andro ihany mirehiriavanao sa io risirisina voritiko dia efa mangotika ny firenena iny mbola ivelomanao ka tsy mampangovotra anao akory ny tenin'Andriamanitra hoe mialao ialao ny fomba ratsy rehetra fa hitondranao any amin'ny elo dia ho kahakavenao raha miandry apozinao dia ho tonga aminao tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra alak'izay voasoratra amin'ny Salamo 7:12 manao hoe raha tsy hibebany Jehova dia efa manasa ny sabata ary efa manamezana ny fidikany izy ka efa manamboatra izany io Andriamanitra io ane rehefa tsy hibebany ka manasa ny sabany ary manenjana ny fidikany sabata izay mitondranao ho any ny fahafatesana ara-panahy fa ny zavatra misy ny havana dia izao tsy ratsiraina ny fitoriana ny filazantsara ary tsy ratsiraina ny mpitoro ny filazantsara ary ny sasany ary dia efa samy teny manao hoe renindray le tsy manan-kakao fa famindrapon'Andriamanitra anao no nahatonga an'izao fitoriana filazantsara lehibe eto nyity toerany ity izao famindrapon'Andriamanitra anao mba tsy ho tratra ny sabata amin'ny fiainanao fa amin'ny fotoana izay atonga n'Andriamanitra tena tsy hijerena mihitsiny dia hitady an'izany fitoriteny izany anao arak'izay voasoratra ao amin'ny boky ny Amosy 4:9 manao hoe ho avy ny andro anateran'i Jehova misary any amin'ny tany rehetra tsy misary kanina na etaetan-drano fa misary te andre any tenin'i Jehova ivembena ho any amin'ny faritra atsinanana ka hatrany amin'ny avaraga ny olona hatrany amin'ny ranomasina hitady ny tenin'i Jehova fa tsy hahita ry havana malaza iny mbola akaiky ny tenin'Andriamanitra iny mbola reza ny antsoantso zany ovay ny fiainanao ovay ny fiainanao fa tsy misy afa-tsy Jehova ihany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no andraisanao an'izany hoe fitsinjova n'Andriamanitra izany zay mandeha ry havana lazaiko aminao misy an'ity lehilahy anankiray zany ny tena atao hoe tena mana ny maizy azy ary tsy mba misy zavatra marory azy fa ny tena ola ny lehilahy io zany ny tena atao hoe tsy andalova am-behivavy fa dia manana vady mango satria manam-bola mananareo misy azy aroa misy azy ery misy zanany azy misy zanany aroa ka saina aminao fa tena avana kaiky zany olona zany ary rehefa mba manana anjara mba hitory amin'ny filazantsara mba hibebany hialany amin'izao fahotana dia tsy mety ataon'izao dia zao ny nambarany azy tsy mbola mitondra kafoka tany an-tranonao raha kasiro va dia mandanako ireo inona no hidiranao amin'izay fiainako ana tsisy hidiranao zany ana zany sa manano ny ampy ahy fa raha ohatry ireo ka mijaly mba ohatry ireo ka tsy mihinan-kanina mba ohatry ireo ka marary ka tonga ny mbaravaran-drangano mangataka voly dia zay raha mba tokony hikeny ahy mbola niala-menina ihany atamin'ny farandeo o rahalahy ialao ny zavatra ataonao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra sarao fanankiray ihany ine mivady nataon'Andriamanitra ho any avany fa tsy manana eva anankiroa izy fa eva ray ihany ary zany ary dia naray ny tao amin'ny tenany ka masina ny fanambadiana ka tsy tokony atao an'izany tsy nety le havana fa mbola ny nataony ihany nataony ny zava-misy dia lazaina aminao sady ny aretina izay atao hoe tsy dia mankaizakory satria namingavinga ary nanity fota amin'ny tenin'Andriamanitra nanomboka teo enentina doky teo nandany vola tetsy teroa nentina tany mipahay azy manasitrana fa efa tonga tany hoe simikitsingo no tsony mitavan'izay olo tapitra ny fety tomba ny fotoana tsy nakasitrahan'Andriamanitra tsony zay vavaka natao taminy eny fa nadentenanay azy fa nialaneny nagataka tamin'Andriamanitra satria mbola maro ny adidiny dia indrisy fa tsy namaly itsony ny tompo ka dia niafara tamin'ny fahafatesana tsy fantaka raha zay rehefa rany any fa ny fantaka no araka ny zavatra nataony sy ny voalazan'ny baiboly dia tsy mba manana anjara toerana any amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany zany olony zany satria tao anatin'ny fizangajangana tao anatin'ny faniratsirana ny tenin'Andriamanitra zany ny nahataperany ny farany ka ianao dia mbola tratra n'izao teny izao miala ny enina aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio hariva ity
mibebany ianao ny fahotana rehetra, tsy hitondranao ho any amin'ny fahasambarana ny fahotanao, fa amin'ny fotoana izay ampifanatrehan'Andriamanitra aminao sy ny anjeliny ny ampangany ny devoly anao, ary fahotana izay nataonao io ny piesy hoentin'ny devoly ampangananao. Atỳ voasoratra any amin'ny bokin'ny Korintianina any fa hita miariary eo anatrehan'ny seza fitsarany Kristy ny olona rehetra ka ho tsarainy araky ny asany avy. Zay ny tenin'Andriamanitra foy izay noentina teto amin'ity toerana ity, koa hivavaksika mba hanova amin'ny fonao ka tonga feon'ny fieritreretanao andinika ny soratra masina ka angovotra amin'ny tenin'Andriamanitra ary torotoro fanahy raha vo mandrefy na mahafantatra miaraky siny ny fahotana. Sotranao zay tompo, da mbola mahazo mitory ny filazantsaranao teto amin'ity toerana ity. Ianao mahalala ny zavatra rehetra Jesosy, sombotsombo ny fahalalako anao, ary ny fahendrena izay ananako dia fahatalana eo anaty anao. Kanefa izany fahatalana ananako izany Jesosy, oka hoanitra akasitrahanao mba hamontsena ny fanahin'ny olona eto amin'ity toerana ity, ary ny asan'ny tempo izay mitady hanolana ka ny teny sady andrevirevy ny sain'ny olona tsy handray ny fidebany dia afatoka amin'ny rano Jesosy, tsy hanana herina fahefana. Oka ny voninahitao misy io Jesosy, mindeo ty tanàna ity, mila anao ty tanàna ity Jesosy, apetaka tenao tena taminao tompo, izany vavaky izany, sotra tompo. Amen.